Sehatry ny finoana indray kosa tsy mijanona fotsiny amin'ny fanabeazana ara-panahy ny avy eo anivon'ny FJKM Ambatofotsy sy Avaradrano fa dia mivelatra ihany koa amin'ny Arabatana. Profon'izany ny fanokanana ilay kianja filalaovana basketball tao an-toerana. Ankoatra ny foto-drafitr'asa efa nisy teo aloha toy ny akanjo sy ny trano fisaboana dia notokanana ihany koa ny toerana fanaovana fanatanjahantena izay filalaovana basketball ho an'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Samy ao anatin'ny faritry ny fiangonana misy io foto-drafitr'asa ireo. Izany dia maneho fa zava-dehibe ny fikarakarana ny maha-olona manontolo ary anisan'izany ny tena sy ny saina ary ny fanahy. Andan'izay dia nitateraka ny fetin'ny taranaka sady voka-dehibe ihany koa fianivon'ity fiangonana ity amin'ny asabotsy voalohan'ny volana novambra izao. Somary miavaka noho ny amin'ny mahazatra izy amin'ity fotoana ity satria tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 570 taonan'ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Koa fifaliana ho an'ny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana ny antenimieran'ny teraka Ambatofotsy indray no miantso antsika taranaka rehetra ho avy amin'izany fotoanany 2 novambra 2024 izany. Izay ampatsahivina antsika dia ny hoe misy ny fiaraha-misakafo araka an'izay fa mahazatra antsika amin'ny fotoana io raha mientany sampana ny fanatanterahana ny fikarakarana rehetra ny amin'izany. Ary amin'io fotoana io dia ny komitin'ny fankalazana ny 570 taonan'ny fiangonana no mikarakara ny varotra rehetra ary izy ireo dia efa manomana entrée sy dessert amin'ny vidiny R1. Betsaka no zavatra ho tanterahana mandritra io andro io ary ny zoma 2 oktobra lasa teo moa dia efa nisy ny fanentanana sy ny fifanana ara-panatanjahantena ireo sampana ao an-toerana ihany koa no hikarakara izany ary samy azo anjara ihany koa ny rehetra.